Zavatra fiamenana, zavatra fiamenana. Fandarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny ankiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora eo. Zavatra fiamenana. Arahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Tolo Salama Mivady sy ny groupe izay mahalesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Zavatra fiamenana, zavatra fiamenana. Sambatra izay volaniaino ka miaro tolo mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambavarana. Miaro ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba hisaisailako ny teninao. Zavatra fiamenana, zavatra fiamenana. Halleluia, amin'ny fifaliana lehibe indray raha sambabolala no ianao amintsika amin'izao fotoana izao. Dia faly indray tena komena aminao eto androany. Dia manana fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay hitratrantso tonga avy araka aminay ato anatin'izao fandarantsika vavaka fiamenana izay nanao fandarana andramoka izao ny ankiradio ary mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy. Dia fiadanan'ny tompo eo amintsika tsirairay avy dia matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity ary dia matoka fa tsy takany idiranao eto ny voanao eto indray amin'ity androany ity fa azo hery ara-panahy itombo finoana velona indray ny fanantenanao ho sitrana ny marary hitraka ny mitanondrika ahery izay rehetra katrano misy anao ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny sy ny fandarana izay orenesantsika eto amin'ity androany ity. Rodriguez izy no hitondratsika anatin'ny somary tapatapaka moa ny fandarantsika, tapatapaka ny fandarana, tapatapaka ny fandarana dia mitondra mavaka tsika mba androso sy andeha soma tsara. Da inona Jesosy ary raha mba Vianguina Rodriguez anao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pastera name fitenenana manona fitanan Jesosy ho amintsika tsirairay avy araka ivavaka tsika ametraka amin'ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra. Andriamanitra ray Jehovah Tompo maro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo mpamonjinay. Misaotra anao izay mankasitraka sy mameo voninahitra fy ny anaranao. Tava voasoma tsara eto indray amin'ity fotoana ity. Isaorana anao lehibe dia lehibe tahinao ny tontolo andronay ary misaotra tamin'ireo heritanjaka fahasalamana nomena ho anay Jesosy. Nafanay indray namakivaky ny tontolo andro iny ary indrindra ihany koa nahavitanay ireo aty dia manandraikitra izay nosahany ny tsirairay avy. Ankehitriny kosa Jesosy dia tonga ny fotoana izay andrenesana indray ny hafatra masina avy aminao dia teny sakafo mifananay izay isaoranay ianao mandrakariva satria dia zava-dehibe mifananana sy mbola fandrenesana izany teninao izany. Ko ankehitriny Jesosy malalo amasiny izay rehetrarehetra mba homendrika ianao, mba homendrika ny voninahitra ao Andriamanitra ray. Ny fofana sainay Jesosy amasiny hoe Jesosy malalo. Apetraka ao fenao am-pelatananao ary ny mpanomponao izay tory ny teninao amin'ny teny ity ametra ao teny eo am-bavan'izy ireo Jesosy. Izy ireo dia fitaovana fotsiny ihany fa fanamasinao ny aoka hiasa ary ho amin'ny mpiaino izaniza tonga eto dia fanamasinao koa efanokatra ny fony izy ireo ary io Jesosy malalo ny fitaovana entina mampita izany hafatra ao izany raha koa amin'ny rahanao ka ny
dia volo sy ny forongony dia tsy manana anjara eto na dia ny kely ary fa ny elingelenina rehetrarehetra dia roanay amin'ny anaranao Jesosy tompony sabata. Dia ankehitriny Jesosy malalo ianao mahita ny tsirairay avy ny any am-pon'ny olona tsirairay any tokantrano tsirairay avy malala ny toe-piainan'ny tsirairay avy mety misy manan-javatra manavesatra mety misy manan-java maholo Jesosy ianao mahita izany ka amin'ny alalan'ny teny izay horenesiny eto anio dia hiaingan'i Jesosy malalo hitondra fanantenana ho azy indray ny teninao, hitondra fampahirezana, eny hitondra fanasitranana raha toa ka marary satria avy amin'ny alalan'ny teninao daholo, ny teninao no mpanasitrana, ny teninao no mpampahery ary ny teninao ihany koa manoro lalana anay ahafahanay mivoaka amin'ny olana izay misy Jesosy malalo. Dia apetraka feno am-pelatananao ny fotoana rehetra hitanao ary fanatrianao ani ho amin'ny isam-batan'olona ho amin'ny isa-tokantrano mba tsy ho zava-poana izay rehetra ataonay eto ka dia ataonay ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Dia amin'ny anaranao Jesosy tompony sabata no anaovana izao vavaka izao. Aleloia, amen. Aleloia. Dia misaotra indrindra anao ranambavy Aingoina Rodriguez anatin'izay vavaka marobe nentinao izay fantany apetrako aminareo na fahitanareo fandarana avy ihany hoe mbola maheno tsara daholo ihany menareo fa ny aty amiko izy nareo zavatra miseho ny aty amiko dia efa tapaka efa ela dia avy indray ohatry miverina mandeha kely indray dia fantany apetrako amintsika izany hoe mahita tsara ihany ve nareo ireo maheno tsara ihany ve ary fahitako azy misy olona miditra sy mety tafiditra ohatra tsy mety hita ilay fandarana dia samy mamaly kely izany hoe maheno tsara daholo ihany ve ianareo rehetrarehetra izao. Aleloia. Anaisoary ny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tsodrano raisitsika dia ao amin'ny Jeremia toko voalohany Jeremia toko voalohany andininy fahasivy sy fahafolo. Aleloia. Jeremia toko voalohany andininy fahasivy sy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia naniditra ny tanan'i Jehovah ka nanendry ny vavaka roa Jehovah tamiko indro efa nataoko ambavanao ny teniko ary indro aho manendry anao izao andro an'izao hanapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana hanombotra sy anjera sy handrava sy androtana ary hanorona sy ambony. Halleluia, amen. Halleluia. Misaotra nareo mamaly ato anatin'ny mesazy hoe maheno tsara hoy Sokiama. Halleluia. Iny tompo aritsika iray izany tsodrano izany efa nataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny apetraka ao am-bavanao. Halleluia. Izany nge mahatonga an'ity fandarantsika ty tena zava-dehibe raha fa amin'ny alalan'ny teny izay renesitsika, amin'ny alalan'ny teny izay raisitsika, ny teny raisinao eto androany dia tena ahafahanao mandrava sy manongotra sy mandrodana sy manjera. Halleluia. Satria am-bavanao ny teny dia amin'ny alalan'izany koa ny ahafahanao indray manorona sy mambony. Halleluia. Dia amin'ny alalan'ny teny izay mivoaka avao amin'ny vavanao dia hanapahefana. Halleluia. Dia tena ho feno herin'Andriamanitra ho tahin'ny tompo. Halleluia. Raha iso azy zany tsodrano izany Miriaran-Andriamalala Allemagne Asin'ny Apôstôly Madagasikara Totoy Jesosy mandrakizay Allemagne Fianarana-Koto Arzaka France Sandolan Jesosy Koweity Fianarana-Koto France Mampinona France Nianamaiso Italie Rikaraky France Idodinoelina France Iama Koweity Ikelandrenasolo Madagasikara Kadaka Malala France. Anaosika irarosoan'ny Zokikadaka fa anniversaire mariaziny zareo androany. Aleloha andaotsika irarosoan'ny ranabavy fa anniversaire mariaziny androany dia andokontsika mba irarosoan'ny zandritojo fa feno eny taona omaly ny batisany. Aleloia. Dia miaraba nareo menada miaraba ny tokantranonao ranabavy kadaka ho tokantrano ambinin'Andriamanitra sy toeran'ny fanamasina hatrany dia anjakan'ilay fanahy mampifankaty dia tokantrano ho tsiriritin'ny olona fa tsy tsiriritra olona ary tokantrano tena ate olona ary ho feno fahasoavan'Andriamanitra ho tahina soambinina trano. Dia miaraba koa lalatojo dia mbola verina ihany ny fiarabananao izay efa natao maly satria maly tsy nisy fandarana dia maharetatra amin'ny farany birena tsara aza miova dia toy izy foana ny hafanampo Andriamanitra miara mandeha aminao ho tahin'ny tompony raha lalatojo dia io avy ny 7 taona 10 taona 20 taona mitsingeringerina amin'ny anniversaire ny batisanao dia tahin'i Jesosy. Razana Monika Koweity Aingoina Rodriguez Arabie Saoudite Razana Monika Dubai Marisol États-Unis Lovletina France Côte d'Ivoire Belgique
Jesosy mpandresy Madagasikara, Thierry Berthelot France, Natiana Canada, Azaska Patitsi France, Claude Razaka France, Azanaso Sylvie Koety, Azaska Patitsi France, mare tsara aussi Suzuki aza. Ny any Mainso Italia, toy Jesosy mandrakizay mahita tsara ny any Allemagne aho izy. Filana Rakoto tena mahita sady maheno tsara misaotra, mandeha tsara koa ny any États-Unis sy ny aty a France. Alleluia. Ary ty zany de Madagasikara, France tonga so ihany koa. Mary Natiana Canada, ny any Mainso Italia, Sandra Braubentso tonga so, sady nitonga ny tena izy maheno tsara, sady mba miarabana maloka an'izay satria hita hoe olona voandray fa hitanao teto. Sandy Braubentso, de raha mba azonao lazaina la sitraka ao de mba tenenay zany toerana misy anao de mba afahanay miarabanao amin'ny fotoana mbola mahatonga anao eto indray. Erikaraky France anatany Marie Charline Madagasikara, Erikaraky France, Fabiola Menjanahary Koety, Ingrid Andrinasolo France, Rosemina France, Rosemina France, Filana Rakoto, raisy mihitsy zany teny zany Filana Rakoto. Amintsika rehetrarehetra zokitody misaotra indrindra. Elana Miarinena France, Jesosy mpandresy Madagasikara, Halleluia. Azanaso Sylvie Koety, merci Thierry, Marina Tana Canada, Angèle Pagès France, Thierry Albenza France, Someva France, Nassimi Madagasikara. Zay vao tafiditra taona rehefa teo tena nanomboka ny fandarana, de hoy zay atao tena tsy mety ty fandarana ty fa tsisy nizaniza tafiditra mihitsy. Zay fa tafiditra tao rehefa complet ny équipe mamina angélique rehefa tonga Koety, Canada Kamalala France, ny Charline raiso ny tsodrano. Somary tapatapaka ny live, somary tapatapaka mihitsy ny live. Rehefa zany le j'adore. Marie Hortensine Koety, Alléluia. Le tsodrano teo a Jeremia toko voalohany a 5:7. Alléluia. Sandra Braubentso any Fanemo. Alléluia. Tany amin'ny toerana petrahana eto zay mipetraka tany amin'ny taloha. Sandra Braubentso. Alléluia. Mahafinaritra zany a. Tahiny Jesosy. Alléluia. Aizo zany amin'ny faritry moa de rehefa mandalo any zay de rehefa de fakahita kely. Matetika mandalo any moa zay mbola misy havana petraka mihitsy ao amin'ny. Alléluia. Tsara be zany. Rosemina, Erikaraky, zay vao tian'ny antsara. Andrina Suzelle Suisse. Alléluia. Tahiny tompitsika rehetrarehetra. Inona ary ny fahasoavan'Andriamanitra sika tonga fotoana fijonao vavolombelona. Inona no azonao ambara, inona ny azonao lazaina, inona fahasoavan'Andriamanitra aseho tamin'ny fiainanao androany. Za rehefa namorana joko vavolombelona aminareo de zavatra anankiroa. Ny voalohany a, androany zany a somary nisy zavatra tena nampiasa saina. Zavatra karazany anaky roa ngeza be mihitsy nampiasa saina androany. Ahoana ny atao amin'ity Jesosy. De izao ny zavatra natao za zany a, efa teny ankangavona manana an'le efitrano kely mba azo lazaina hoe war room. Atsika zay fanahita an'le film hoe war room, de war room zay koa mba manana war room kely ato an-trano. De zao ny aleo hivavaka, aleo entinam-bavaka. Inona moa tsy vita mivavaka? De lasa niakatra ny vavaka. Rehefa niakatra ny vavaka de miainga amin'izay ny après-midi de voninahitra n'Andriamanitra fa zavatra ngezangeza ihany reo zavatra io ary tsy nampozina hiva androany. Indray ary tsy neritreretinao hiva mihitsy. Fa ny vany après-midi teo daholo le problème. Ny mbola hijoroako vavolombelona aminareo amin'ny terinandro ity. Io zavatra ny anankiray amin'ny zavatra ngezabe ny va io satria le androany mbola teny aloha ny tonga. Alléluia. Fa rehefa tonga le tena mivaingana
dia hojorona vavolombelona aminareo te zao zany le izy aleloia fa ny va le olana be anankiroa nentina nivoaka ny trano ny velona vany ny lamina ny faharoa manarakaraka an'izany nisy fotoana nijoro vavolombelona taminareo momba ny examen oral ny finoana kely le zanaka faharoa tany amin'ny lycée tany dia le niteny taminareo hoe tsy nianatra le zavatra tsy nianarana mihitsy no ny trano no tonga teo fa izy kosa nametra tanina talohany izay nangovotra be izy talohan'le fanadina satria le tsy nianarana mihitsy no nipotra teo fa nitoko tamin'inona izy nitoko tamin'le vavaka sy fametra tanana talohan'ny andeha hanao examen nivoaka ny noty androany faly be izy niditra totokantrano halleloia fa 17/12 halleloia 17/12 ny notiny zany hoe anisan'ireo vitsivitsy tena tsara noty indrindra tao am-pianarana izy tamin'iny examen oral zay nataony 17/12 ary ny tena zavatra nahafinaritra dia zao le ankizy rehetrarehetra le niteny le hoe nianatra n'io zavatra nianarana io le nianatra n'le sujet natao io hoe ino mihitsy ny farafara zao zany hoe io mihitsy ny nianarako ny fireo ndray tena io mihitsy tsy nianarana 9 ny noty ambony indrindran'ireo ankizy zay ny tena nianatra niny zavatra iny le niteny tamin'iny na io mihitsy nianarako izy le tena le io mihitsy tsy nianarana fa dia tena hoe voninahitra ao an'Andriamanitra fa tena fahasoavan'Andriamanitra ny nazahoany 17/12 tamin'izay noty izany izy hoe tsy maintsy hijorona vavolombelona fa zava-dehibe loatra dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra anjaranao indray zao inona ny azonao ambara inona ny azonao lazay inona mba zavatra azonao amezam-boninahitra an'Andriamanitra androany anao hira anankiray tsika ty dia mahafinaritra be hoe tsara antoka ny fiainantsika zany efa mitenanao fa na io fahavelomanao io ary fahasoavan'Andriamanitra zany raha resaka taman'olona misy olona zay mikarakara taratasina fiara aty aminay aty le birao mikarakara carte grise reny miara-miasa amin'izy io foana moa za seka isan'andro dia avy eo amin'izay misy zavatra angatahako indramako karakarain'izay dia zao mba zavatra nitenena hoe zaho izy tsy hoe kely androany sy rapitso fa ny dadako izy izy marary dia rehefa marary izy ny dadako dia efa niantso teo ny dokotera fa efa andeha izy efa ho faty zany le dada dia andeha ho any amin'ny hopitaly izy anatrika nefa afatesany dadany mety androany mety rapitso satria efa fantatry ny dokotera hoe mety maty izy io androany mety maty izy io rapitso fa rahafantarana zany rapitso alina izy io dia mandao amin'ny tany dia ho zay ary havana malala hoe Jesosy io tena ngeza be niatrika an'izany hoe misy olona zany dia efa fantatro mihitsy ho faty tafitra ny andro inona zany ny ao anatin'ny sain'izany olona inona zany ny zavatra mbola azo atao amin'ny fiainan'izany olona izany fa raha miala eto tsika araka ny totentsika tamin'ny sabata dia tena hoe zavatra ngeza be ny fanomanantsika ny mandrakizay fa misaoran'Andriamanitra ianao raha mbola velonaina misaoran'Andriamanitra raha mbola velonaina ianao sy ny ankonanao mbola reo nareo menakavy alleloia mbola men'Andriamanitra fofona mavela indrindra mbola afaka mboatra indray mbola afaka anoratra amin'le boky indray mbola anoratra amin'le page vaovao mbola tsisy ninona rapitso fa dia anjaranao manoratra eo dia misaoran'Andriamanitra fa za fara mety antsika rehetra velonaina mbola velonaina tahaka izao androany zava-dehibe zany fahasoavan'Andriamanitra zany ary izao rehefa velona ihany ianao dia izao apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao fa rehefa apetraka amin'Andriamanitra ny fiainanao alleloia dia za miteny anao hoe tsisy ahina tsisy atahorana fa azo antoka ny fiainantsika dia ianao antetitsika dia aoriana izay hovakiana ny fijorona vavolombelona dia hiditra amin'ny torotentsika mino finaritra daholo
sambaziai nanumetu kiaradala namitumandakisa Milana Namezale Lumisia Satisati Itsimanda Ayanda Ramuleti Tena Latasala Nyakati Naurezi Soti Tebite Ia Ia Ifona Sana Alleloia, tsara antoka amin'ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Tena tsara antoka ary azo antoka ary mahafinaritra. Alleloia. Tahiny tompoantsika tsirairay avy ndao ary hamaky témoignage tsika. Alleloia. Izy ary no nanoatra voalohany. Ny hitako voalohany ato aloha ny sotony anamainso ny hitako voalohany manoatra dia eo aminazy tsika ny anomboka. Alleloia. Amin'ny anaran'i Jesosy hoy ny anamainso direct Jesosy fa voaray miasa aho ary manomboka rapiso tonga dia contrat. Alleloia. Alleloia. Direct Jesosy fa efa milamina sady ny ora anaovako repos dia ny sabata masina tsara Jesosy izy ho azy irery ny voninahitra ary mankasitraka pasitera tamin'ny valom-bavaka sady vokatry ny sabata teo izy ity. Alleloia. Tsara Jesosy. Mahafinaritra ingeo io mandalo andro fitsarana io ramane. Hoy tena rakotazaka rabaina ny tokantranonao ny raban'ny tokantrano. Alleloia. Hoy le fiarabany reny efa tsy vakiko fa samy mamaky nareo fa le commentaire na témoignage tena tonga dia vakiko. Hoy marina tiana satria fotoana témoignage tsika zao. Hoy marina tiana isorako Andriamanitra nandamina ny tontolo androko
isaorako azy koa fa nisy namin'ny boky be dia be andro any tsara Jesosy vakeo ny boky mitombo fahalalana alleloia hoy aloha vilitina hoe makasitraka izy hoy Kodaniela hoe alleloia misaotra Jesosy malala fa mbola nomeny tombonandro fahavelomana sy fahasalamana trany izay mianakavy voninahitra ho azy irery ihany alleloia amen tsara Jesosy amen hoy zokadaka hoe misaotra anao Andriamanitra fa mbola nomenao fifinaina izay mianakavy menao fahasalamana misaotranao Jesosy malala no ninahitra traranay mivady izao anniversaire ny mariazy fahaenina taona izao fa izao indray fa noho ny fitiavanao anay izany rehetra izany dia raina ny anaranao amen tsara Jesosy hoy Rahalatojo hoe alleloia ny tontolo androko dia faly loatra ny foko hatry nomaly fa natatrarako ny anniversaire ny batisako enina taona maly dia ray Jesosy nomba sy nitahiry hatramin'izay dia mankasitraka anareo tamin'ny fiarabana sy tamin'ny teny maminareo fa mahakasika fobe ilay izy dia Jesosy any amaly anareo afizato hoe avarivo eny tsy manam-patapenana isaora koa Jesosy fa mbola ny sakafo saza any mianakafo kely sady voaro tamin'ny loza rehetra alleloia amen hoy zokisomeva hoe teraina Jesosy malala fa mbola fa nahazo herinandro vaovao vita soamantsara ny tontolo andro nahazo fahasalamana trany tsy naheno vaovao ratsy mbola velona koa tonga eto isika mianakavy alleloia tsara anao Jesosy malala tompony sabata alleloia hoy anginao dirika anniversaire keny azy hoy zokito te direct Jesosy fa mbola nomeny rivotra foana mamepona izay mianakavy sy mbola afaka tonga eto tsara Jesosy marina za misaotra anao halleloia hoy Mersobe anjany misaotra Jesosy mbola nome tombonandro androany fa lamina tsara ny tontolo androko feno fiarovana amen tsara Jesosy ho fahabelany menjanary hoe alleloia voninahitra no any Jesosy rery any fa nafinahitra be ny tontolo androko androany mbola namindrany fo nomenjy saza ary tsy nahary loza na vaovao ratsy amin'ny angonana alleloia misaotra Jesosy amen hoy Rosmina hoe voninahitra n'Andriamanitra misaotra Jesosy fa tena nataony ny lamina ny tontolo andro anio alleloia amen hoy izy Thierry Berthelot très bonne journée aujourd'hui le travail c'est bien passé comme toujours gloire à Dieu alléluia amen hoy izy Suzelle je loue Jésus car aujourd'hui il m'a vraiment accordé une réponse à ma prière la gloire lui appartient à lui seul alléluia amen fizasana miadana Madagasikara tsara Pétrole ny témoignage alléluia hoy Zokilina misaotra Andriamanitra lehibe fa tena natsiaro nisy nanampy tamin'ny asako fa saika tsy vitako zany zany ny ariva teo misaotra azy koa fa mbola manome hery sy tanjaka ary fahasalamana trany anay lamina ny tontolo andron'ny vady aman-janako narovany tamin'ny loza ny rovy nataony mbola tapahoana izay teraina Jesosy voninahitra ho azy irery ihany amen hoy zokerika alleloia teraiko Jesosy fa mbola nomeny hery sy tanjaka aho nafahako niatrika ty tontolo andro ity na dia somary voany gripabe azy aho dia afaka mbola nanao ny asa aman-draharaha rehetra sy ny asa tany ampiasana ihany sady narova izay mianakavy kely no mbola notahiny tontolo andro ilay mianakavy kely tsara Jesosy hoy ny Sarina teraiko Jesosy malala fa nahatratra izao vavaka izao fa tena fiarovana lehibe ny ainay sy ny tanananay mihitsy ity fotoam-bavaka isan'alina ity amin'ny ora famelezany Jolay tokoa alleloia ny anao aloha ny Sarina tena mivaingana ho anao tokoa ny fiarovan'Andriamanitra dia mirara soa sy mivavaka ho anareo foana fa somary ratsiratsy ny sécurité any amin'ny toerana misy azy ireo fa dia tena hoe azo tsapaitany ny fiarovan'Andriamanitra dia mirara soa anao foana dia voray daono ny fangataham-bavaka dia tsika mifampitondram-bavaka foana fa tsy maintsy mivoaka mpandresa ary misy tady dio fa isika rehetra ngeravana misy afo mihitsy ny atsangan'Andriamanitra manodidina atsika dia io afo itsafahany ratsy miditra mikasika atsika zany raha an Jesosy manodidina ny tokantramonao hatrany ambavady hatrany an-tokotany hatrany mifafa ny raha an Jesosy tsy tafiditry ny mpanao ratsy zany intsony ny tokantramonao ny anaran'i Jesosy hoy isika fiainana koa misaotra ny tompony fitantanany andro fa tena nasehony lehibe nasehony fa lehibe ny Andriamanitra ivavahanay tsara ny tompo alleloia amen hoy tena rakodrazaka hoe misaotra Jesosy ny tenako noho ny fahasoavana feno omeny ao ny fahasalamana tsara dia raina Jesosy fa nisy olona nanatitra sakafo alleloia maferay vilany sakafo maferay vilany be zaho omaly dia raina Jesosy misaotra indrindra Jesosy malalaka alleloia voninahitra mandrakizay an'Andriamanitra rery ihany na sakafo ray vilany be
Alleloia hozy izy Angela Rodriguez tena Jesosy fa vita somatsara ny asa mandrarà rehetra androany misaotra azy nandamina ny zavatra rehetra voninahitra de ho azy reriany. Alléluia, amen. Oui, c'est notre vie est sûre et assurée avec Jésus. Le contenu de la parole du chant tout à l'heure. Merci beaucoup, Andrina Gisèle. Alléluia. Hoy zokiama. Tahiny tompontsika rehetra misaotra anareo tamin'ny fijona vavolombelona, misaotra anareo tamin'ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra fa dia zava-dehibe tokoa ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra izay ataontsika tsirairay avy. Andriamanitra ny hamaly anareo avy zato eny. Mihoatra lavitra noho ny androany ilay fijona vavolombelona satria izay manome voninahitra aho izy dia tafiko ny voninahitra. Alleluia. Dia na voninahitra ireo mihoatra lavitra ny androany ilay Andriamanitra. Tahiny Jesosy tsika rehetra. Lasa tsika hiditra amin'ny toloteny avatrantsika izay hoentin'ny ranambavitsika $100 any Koweït. Izy nitondrantsika anatin'ny toloteny androany. Raha isaorana baibolinao dia vita ny toloteny dia mivelona eto ny tena koa mamelabelatra ny toloteny. $100 anao ny fitenenana. Halleluja. Tahiny Jesosy daholo antsika rehetrarehetra, tahiny Jesosy pastera, dia misaotra betsaka ny pastera nanome fitenenana, dia fiadana ny Jesosy hanapaka amin'ny tokantranotsika rehetrarehetra izay manaraka sy ny mpiaino ity vaovaka fiambenana ity. Tsy ho tahaka ny idiranao eto ny voanao eto, Andriamanitra hikasika ny lafin'ny mpiainanao rehetrarehetra. Halleluja. Dia fifaliana ho anay groupe 7, groupe finoana, hiara ifampahery amintsika mandritra n'ity herinandro ity. Halleluja. Dia iray soaran'ny baibolinao ry havana fa ifampahery antsika androany, ifampaherezana izay hitantsika androany dia hitanao amin'ny bokin'ny Daniela. Any amin'ny bokin'i Daniela toko fahaenina avakintsika amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo farangantsika amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Bokin'i Daniela toko fahaenina avakintsika amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo farangantsika amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Raha samy hita izany antsika dia hiara-maka azy amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nandidy ny mpanjaka ary nentiny Daniela ka natsipy tao andavaka ny liona. Dia niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniela hoe: Andriamanitra izay tomponao mandrakarivany hamonjy ianao. Ary nisy vato natampina no vavany lavaka ary vavalavaka. Ary ny mpanjaka nanomboka izany tamin'ny fanombohan-kase sy tamin'ny fanombohan-kase andrian-dahy mba tsy hahovana teny amin'ny Daniela. Dia notany an-dapa ny mpanjaka ary tsy nitendry hanina mandritra ny alina, sady tsy nisy zava-maneno nampidina teo anatrehany, ary tsy nahita torimaso izy. Dia nifoha-marena koa mpanjaka ka nandeha hafaingana ho any amin'ny lavaka ny liona. Ary no tonga teo amin'ny lavaka izy dia niantso Daniela tamin'ny feo malahelo. Eny, niteny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniela hoe: Ry Daniela, mpanompon'Andriamanitra velona, moa Andriamanitra izay tomponao mandrakariva mamonjy ianao amin'ny liona va? Namaly ny mpanjaka ny Daniela hoe: Ry mpanjaka, ho velona mandrakizay anie ianao. Andriamanitra efa naniraka ny anjely ka nakambony vavan'ny liona tsy handratra ahy, satria fahamarinanao hitany tamiko, ary teo anatrehanao koa ry mpanjaka, tsy nanao ratsy aho. Dia faly indrindra mpanjaka ka nasaina nakarana fitaoan-davaka Daniela. Dia nakarana fitaoan-davaka Daniela ary tsy hita nisy ratra izy satria nino n'Andriamanitra. Ary ny mpanjaka nandidy ka nanendry ireo lehilahy niampangany Daniela ireo, dia natsipy tao an-davaka ny liona izy mba nivady aman-janany. Ary ny liona nanan-kely taminy ka nanapatapaka ny taolany raha mbola tsy niampaka tamin'ny vody lavaka akory aza izy. Tamin'izany Darius mpanjaka dia nanoratra ao amin'ny fokom-pirenena sy ao amin'ny firenena sy samy hafa fiteny rehetra izay monina ambonin'ny tany rehetra hoe: hitombo any amin'ny fiadananareo, manao lalàna mba hangovitany olona hahatahotra eo anatrehan'Andriamanitra ny Daniela eran'ny fanjakana rehetra, fa izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay. Ny fanjakana haharitraritra amin'ny farany, izy no mamonjy sy manafaka ary manao famantarana sy fahagagana eny an-danitra sy ety an-tany. Ary izy no mamonjy any Daniela ho afaka amin'ny herin'ny liona. Ary izany Daniela izany dia nambinina tamin'ny nanjakan'ny Darius sy amin'ny nanjakan'ny Kirios Persiana. Alléluia, amen. Ty ten'Andriamanitra ty ry havana dia ten'Andriamanitra ifampaherezantsika amin'ity androany ity. Alléluia. Ny soramandry moa raha jerentsika ny
ny amin'ny nanim-pizana ny Daniela tao andavaka ny liona. Fa naninona moa Daniela no natsipy tao andavaka ny liona? Izy ve nijangajanga? Izy ve nangalatra? Izy ve nanao zavatra ratsy teo anatrehan'ny mpanjaka? Tsia, nifanotra tamin'izany mihitsy ny zavatra nataon'ny Daniela. Nifanotra tamin'izany, Daniela dia nanao mandeha mahitsy, nanao marina teo anatrehan'Andriamanitra izy, dia nanao marina kosa teo anatrehan'ny mpanjaka. Fa ireo naman'i Daniela ireo fo ny ampangany Daniela izy ireo, satria Daniela dia tia ny mpanjaka izy, satria manana fanahendry izy, manana fanan'Andriamanitra, miavaka Daniela. Ary Daniela koa tsy nanao zavatra ratsy izany, mandeha mahitsy izy amin'ny fatahoran'Andriamanitra tamin'ny zavatra nataony. Dia ny ampangazy ireo namany ireo dia natonga izy hoe ho atsipy tao andavaka ny liona. Na dia teo aza ny zavatra rehetrarehetra izany dia nisy lalàna tamin'io fanjakana io, nisy an'i Daniela io hoe mivavaka amin'Andriamanitra nisy ireo. Fa Daniela ry havana dia tsy naneky izany. Ny Andriamaniny dia nizany ihany ninazy. Dia Daniela koa ny telo mivavaka mihitsy isan'andro isan'andro, ny telo mivavaka izy. Nenena izany andraikitra nisy taminy dia tsy nataony sakana, dia mivavaka ny telo izy isan'andro. Tsy natatra ny mpanjaka izy, tsy natatra ninninona, fa nitohizany ihany ny mivavaka dia nandeha tamin'ny fahamarinana izy teo amin'ny fiainana. Halleloja! Dia rehefa nandeha izany zavatra izany dia misy lalàna moa mifehy amin'ny toerana io, dia rehefa tsy mivavaka tamin'Andriamanitra izy ireo dia atsipy any andavaka ny liona. Dia niampanga ireo naman'i Daniela ireo, dia tsy nampiovan'i Daniela izany ry havana, nitohizany foana ny vavaka izay nataony sy ny fahamarinana izay teo aminy. Dia natsipy tao andavaka ny liona Daniela araka ny ten'Andriamanitra izay nivakiantsika teo, dia natsipy tao andavaka ny liona izy. Nagaga ry havana, nalahelo ihany mpanjaka satria lasa olon-kendry izy. Hafa ihany ny fanahin'Andriamanitra, na dia manan'Andriamanitra aza ireo komandy lehibe naman'i Daniela ireo, fa hafa ihany Daniela ry havana, nalahelo kely mpanjaka satria lasa olon-kendry izany izy. Fa isaorana Andriamanitra dia naneho ny voninahiny Andriamanitra. Ny olona rehefa mandeha amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, ny olona rehefa manao izay sitrapon'Andriamanitra, mijoro amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, ny olona anankiray tsy ho ataon'Andriamanitra ho afa-baraka izany, ary tsy ho anankely amin'ny olona iny ninninona herin'ny zavatra. Raha hitantsika Daniela ry havana natsipy tao andavaka ny liona, izany liona izany tena tsy misangy izany. Tokony ho potipotika sy ho tapatapaka mihitsy Daniela, mbola natipy kely fô tokony hoe efa potika sy maty. Tokony hoe fahafatesana ny hoeny tamin'ny Daniela raha natsipy tao andavaka izy. Fa nefa ry havana, Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetrarehetra, ny herin'Andriamanitra, na liona na inninona izany. Rehefa Andriamanitra no miasa dia tsy mahakasika ny inninona izany, satria Andriamanitra tompony fahefana sy ny hery rehetrarehetra. Tsy zavatra nahazo an'i Daniela. Halleloja! Mety hoe efa faly mihitsy ireo ny ampangany Daniela, mba maty iny, mba potipotika manjaka amin'izay asika, misandatra amin'izay asika. Mety efa izany mihitsy tao an-tsain'ny olona izay ny ampangany Daniela teto. Fa nagaga ry havana, tena nifanositra mihitsy narovan'Andriamanitra Daniela. Afaka tao anatin'io lavaka io velona, tsy nisy naratra mihitsy narovan'Andriamanitra. Halleloja! Dia nifanotra tamin'izany aza ny zavatra nahazo. Dia fahavalon'i Daniela aza, ireo olona izay niampangany Daniela aza, dia ireo mihitsy no natsipy tao andavaka ny liona. Mbola tsy niampaka aza dia efa potipotika sy tapatapaka. Satria nanahoana? Satria izy ireo tsy manana Andriamanitra izay tompony zavatra rehetrarehetra, tsy manana Jehovah Andriamanitra tompony izy ireo, fa manana Andriamanitra hafa. Andriamanitra hafa dia tsy mahavonjy, tsy afaka miaro amin'ny liona izany afa-tsy Jehovah Andriamanitra rery ihany. Ny herin'Andriamanitra hafa misy heriny, fa ny herin'Andriamanitra antsika rery ihany no tena mahery ambonin'Andriamanitra, ambonin'ny zavatra rehetrarehetra. Halleloja! Isika koa amin'izao fotoana izao, miampangatsika isan'andro ny devoly.
betsika ny lavaka liona amin'ity zao tontolo izao ity, andavaka antsika amin'ity zao tontolo izao ity. Miezaka anekitra antsika foana isan'andro isan'andro ny liona satria devoly miampangatsika. Rinanao an'izao, fa ireo liona ireo Andriamanitra mihitsy mibaiko an'izy ireo. Andriamanitra, ty zanako ty tsy azo ataonao ninninina, dia tsy afaka manao ninninina amin'izany, tsy afaka manao ninninina zany amintsika ny devoly ry havana. Fa raha isika tsy manana mpiaro, raha isika tsy manana Jehovah Andriamanitra mpiaro antsika, feno endrika ny probleminy eo amin'ny fiainantsika. Marary, potikiry, betsika ny zavatra rava eo amin'ny fiainantsika, indrindra fa amin'izao fiainana izao efa be dia be ny zavatra afa miova, fa mihasarotra izao fiainana iainantsika izao. Izao no tena hoe ilantsika tokoa tena miaina tanteraka amin'Andriamanitra, miaina tanteraka amin'ny vavaka zay ataontsika araka ny tenin'Andriamanitra teo hoe Andriamanitra vavahanao hoy izy mpanjaka hoe Andriamanitra vavahanao mandrakarivany hamonjy ianao. Dia ho tahaka izany koa antsika, Andriamanitra izay vavahantsika mandrakarivany hamonjy antsika amin'izao fiainana izao. Betsika isan'andro devoly miampangatsika. Ahoana isika dia mila maka toe-pony Daniela nanahoana? Daniela dia nandeha tamin'ny fahamarinana izy. Nandeha teo amin'ny fahamarinana izy teo anatrehan'Andriamanitra, ary tamin'ny toerana izay nisy azy koa dia nanao fahamarinana izy. Haleloia, hitan'Andriamanitra izany. Deo tsika ry havana tena aka ny toe-pony Daniela tsika. Andeha amin'ny fahamarinana tsika, hino an'Andriamanitra tsika, tsy indray zavatra tsy avy amin'Andriamanitra zany antsika, fa tena andeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Mba tsy hanankely amintsika ny fiampangany devoly izay ataony isan'andro isan'andro, tsy hanankely amintsika ny liona karazana problème, karazana zavatra amin'ity izao tontolo izao ity, fa tena hiavaka tokoa isika. Haleloia. Teto anie ry havana, tena Darius anie manana Andriamanina, manana Andriamanina izy, manana inoana, fa rehefa tena niaiky mihitsy izy, tena mahery tokoa ny Andriamanitra vavahan'ity Daniela ity, nanao lalàna mihitsy izy mba hahatonga ny olona teo amin'ny fanjakany tena hoe anompo an'Andriamanitra, tena angofotra atahotra eo anatrehan'Andriamanitra, satria hitany fa tena mahery tsy laitra ninninina mihitsy ity Daniela ity. Doko antsika rehetrarehetra ry havana, tena hoe ilareko amintsika rehetrarehetra, tsy handaitra amintsika ny endrika fiampangany devoly rehetrarehetra, tsy handaitra amintsika ny lavaka rehetrarehetra izay omanin'ny devoly hamotehana antsika sy handravana antsika raha tsy manana Andriamanitra, raha tsy mino isika, raha tsy mandeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra, hanankely amintsika ny endrika ny olana rehetrarehetra amin'izao fiainantsika izao. Fa mahatonga antsika tena ho afaka amin'izany ry havana, deo tsika andeha amin'ny fahamarinana, deo tsika andeha amin'ny fahitsiana hijoro amin'izay lazain'Andriamanitra amintsika. Fa tsy maintsy sandatra foana ny anaran'Andriamanitra, tsy maintsy sandatra foana ny anaran'Andriamanitra, tsy ho potipotika sy ho rava zany ny fiafaran'ny fiainantsika ry havana. Manananao finoana, matokisanao an'Andriamanitra ho tahaka ny Daniela ny antsika rehetrarehetra. Haleloia, ho gaga ny manodidina antsika. Ny olona rehetrarehetra mety hitantsika efa ho faty igny, efa potika igny, tsy tenaina amin'iny. Fa tsy izany mihitsy ny eritreretin'Andriamanitra amintsika, fa anandatra antsika Andriamanitra, hisandatra ho gaga ny manodidina. Mahery Andriamanitra vavahany reto olona reto, tena hoe ho gaga ny manodidina antsika ry havana, ho tanteraka amintsika anie zany ny ninninona zany endrika lavaka omanin'ny devoly, omanin'ny fahavalo aminao, tsy ho anankely aminao anie zany, satria Andriamanitra mahery, misy heriny amin'ny zavatra rehetrarehetra ny Andriamanitra vavahantsika. Izy ny anatanteraka izay rehetrarehetra, angala ny fatorana rehetrarehetra izay mamatotra antsika, dia voninahitra sy dera dia ho an'Andriamanitra rery ihany, dia voninahitra koa ho an'Andriamanitra rery ihany, dia fiadanana ho antsika rehetrarehetra. Dia teny Jesosy daholo antsika rehetrarehetra, dia misaotra betsaka ny pasterana ny fitenenana. Alleluia, mankasitraka indrindra marina vavy Sandolata ao anatin'izay toriteny nafinaritra be izay nentinao izay. Dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana any maro fitianao, dia mitombosa sy fahasoavana hatrany, dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluia.
dia misaotra anareo rehetra ihany koa izay mampahery azy ireo mampahery azy amin'ny alalan'ny amin'ny commentaire anareo fampaherezana izay ataonareo fa reny teninareo rehetra dia mampahery anareo mbola androso hatrany hatrany. Halleloia. Ifampihary momba ny Daniel tsika androany. Misaotra ny groupe 7 fa ny groupe 7 moa amin'ny terinandro ity mandray anjaran'ny groupe 7 indray androany dia mahereza hatrany ianareo. Halleloia. Daniel 9:7 dia nandidy ny mpanjaka naran'i Jesosy ary nentina Daniel ka natsipy tao andavaky ny liona. Dia niteny ny mpanjaka anao tamin'ny Daniel hoe Andriamanitra izay tomponao mandrakariva ny hamonjy anao, dia natsipy izy. Zany olona tsipy zany ohatry ny hanina omenan'ny hanina koa rehefa omenan'ny raha nampidinina fotsiny tao izy mbola hafa, fa zavatra tsipy zany efa ohatry ny hena zany, efa sakafo zany, sakafon'ny liona zany tsipy zany, efa tsipy zany efa tsy nikilasiana olona intsony fa natsipy, efa tsy nikilasiana hoe olona velona intsony na dia mbola afaka nandre ary, satria izao efa maty ny anarana zany. Ary rehefa natsipy tao izy dia natampina ny vato, natampina ny vato nisy vato izy natampina ny vavalavaka, zany hoe nitapenana hatramin'ny lavaka mba tsy hainona ny antsoantso sy ny antso vonjy sy ny sisa any Daniel. Zany mihitsy na dia ny antso vonjy aza tsisy maheno intsony, natsipy eo andavaka ianao rery tsisy nizariza-meno anao intsony. Izao rehefa riavana malala io tenin'ny Dariusa io ny teny nanao hoe Andriamanitra izay tomponao mandrakarivany hamonjy anao. Halleloia. Fa tena mamonjy tokoa Andriamanitra rehefa tompona mandrakariva riavana malala. Fantatry ty Darius halleloia, fa afaka mamonjy io Andriamanitra io. Ary nafantany koa ary dia zao ny mba faniriny hoe zao ny mba zavatra niteneniny ohatra nyteteny amin'ny Daniel izy hitako eo amin'izay ary le Andriamanitra ivavahanao, inona mba vokatra io Andriamanitra ivavahanao io. Androany mety mbola tsy hitanao tsapay-tanana hoe inona tokoa no vokatra ty fivavahako ty. Ao avy ny fotoana ho tsapain'ny tananao ny vokatra zany fivavahana. Teto angeravana tena nitsapain'ny Daniel, tsapay-tanana angeravana vokatra ny fivavahana teto. Hoe tena miakatra manaino io zavatra io, ny fivavahanao sisa ny mamonjy anao. Ary za teteny aminao fa ny fivavahana amin'Andriamanitra dia mavonjy, tsisy salasalana zany. Vomafy ny olona mieritreritra hoe mivavaka dia rehefa tojolana dia mivoaka vao toerana ivavahana dia mandeha makany amin'ny tantarabe na mandeha nakany amin'ny mpitaiza na mandeha nakany amin'ny mpitsabo sy mpitaiza isan-karazany. Fa tena Andriamanitra ny andro mahory Andriamanitra. Andriamanitra izay tomponao mandrakariva ny hamonjy anao izy. Misy olona zany manompo Andriamanitra lany fotoana satria tsy mamonjy kory Andriamanitra. Diso fanantenana mba mivavaka mandrakariva ihany fa tsy hita izay famonjena. Ny Andriamanitsika rehefa ivavahantsika dia mamonjy antsika amin'ny fotoana rehetra, amin'ny loza rehetra, amin'ny tsangan-javatra rehetra. Na roviana na andro aman'alina tsy manary antsika Andriamanitra. Zao zavatra naingany ity tantara ity. Naingany io tantara io dia zao namoaka didy ny mpanjaka fa nanao sary olona volamena izy. Ary rehefa nanao sary olona volamena izy dia tsy maintsy mivavaka amin'izy io ary fa kitsika hatramin'ny voalohany izy dia azosika. Andininy faharoa amin'ny Daniel 9:9. Sitraky Darius ny solompanjaka 20 hanapaka ny fanjakana, dia hanapaka ny fanjakana rehetra. Koa amin'izany dia nisy komandy lehibe 3 lahy ary Daniel anankiray tamin'ireo mba ilazany ny solompanjakana raha tsy afa-ty antoka amin'ny mpanjaka. Izany Daniel zany
dia mihoatra noho ny commande lehibe sy ny solom-panjaka namany. Anisan'ny ogradé tanteraka mihitsy zany izany tanira zany. Fananam-panahy endry kosa izy ary ny mpanjaka nikasan'andratra azy ho lehibe amin'ny mpanjaka rehetra. Koa ny commande lehibe izay sy ny solom-panjaka izay nitady hampangany tanilany amin'ny fanjakana nefa tsy nahita izay hampangana azy na ny tsinony akory ary satria marina izy ka tsy nisy klima na tsy nihita taminy. Dia ireo lehilahy ireo tsy ho hitantsika izay hampangatsika mitany io tsy amin'ny lalàn'Andriamanitra misy hitantsika hampangana azy. Dia somaritaka ny vory ho any amin'ny mpanjaka ireo commande lehibe sy solom-panjaka ireo ary izao nataony tamin'ny tanora-panjaka ho velona mandrakizay any ianao ny commande lehibe rehetra ny fanjakana sy mpanapaka ny solom-panjaka sy ny mpanolotsaina ary ny gouvernoura dia mifanara-kevitra fa tokony hanao lalàna sy didy mafy ianao mpanjaka ka nazovy no hanao fangatahana anatin'ny 30 andro na amin'Andriamanitra na amin'ny olona fa tsy aminao ihany mpanjaka dia tsy mpandavaka ny lio azafady fa nafangaraka amin'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego fa tsy le sary olona volamena ity fa hoe mila mivavaka amin'ny Dariusa mpanjaka zany ny olona fa tsy mivavaka amin'Andriamanitra. Aleloia. Dia zao zany sy tsy mivavaka amin'ny Dariusa zany dia ho atsipy any andavaka ny lio. Dia ankehitriny izy ry mpanjaka ho ataovy mafy ny lalàna ka sisony mba tsy ovy araka ny lalàna ny Mediana sy ny Persiana izay tsy azo ovaina. Ano zany dia nasiany Dariusa mpanjaka sony ny lalàna sy ny didy izany. Andiny faraika ambin'ny folo. Ary no fantary Daniel fa efa voahizy sony ny didy dia nakao any efitranony izy ary varavarakeliny tranony ambony manandrify any Jerosalema dia ny vo koa ny 3 isan'andro no nandohalika sy nivavaka sy nisaotra teo anaty Andriamanina izy satria fanaony hatramin'ny taloha zany. Halleloia. Nivoaka zany ny didy fa ny olona rehetra dia tsy maintsy mivavaka amin'ny Dariusa mpanjaka. Fantary Daniel tsara fa nisy didy sy lalàna vita sony. Ary zany lalàna navoaka amin'ny mpanjaka vita sony zany tsy azo nizaniza dikaina zany. Fa zao i Daniel dia manana fahazarana efa fataony hatramin'izay. Ny fahazarana efa nataony hatramin'ny taloha dia ny mivavaky ny 3 isan'andro amin'ny Andriamanitra. Inona ny fahazaranao hatramin'izay? Petraka mihitsy ny olona tonga aty andafy aty mba nanana fahazarana ny vavaka ihany. Rehefa aty andafy aty moa ravana ao antsika izay aty dia raha mandinika inge ravana raha tena mandinika diniana inge ravana tsy mitovy ny fiainana any Madagasikara sy aty. Any Madagasikara ianao entinao ambavaka daholo amin'ny alina ianao sao dia misy mamaky ny tranonao. Mifoha ianao entinao ambavaka mba enti ny asanao mba tsy hisy surprise ratsy mba tsy hisy hoe zavatra midona amin'ny fiainanao na misy vola tsy azo tampoka na sisa zay dia ohatran'ny miankina mivavaka ao dia mivavaka foana tsika. Mivavaka foana tsika. Aty indray somary hafa noho izay. Aty efa misy zavatra mipetrapetraka foana. Hoe tia ianao miainga maraina mandeha miasa dia mody ianao ny hariva dia tonga an-trano ianao dia tsy voatery hisy zavatra azo anao zany hoe misy manendaka tampoka ianao an-dalana na misy tomobile tapaka frein na zavatra ohatr'izay ilay izy matory ianao amin'ny alina dia ny vazana mivavaka na tsy mivavaka ny gendarme mandalo sy ny polisy mandalo isaky ny adiny 2 amin'ny lalan-kely sy ny tanàna rehetra manao larondy misy sécurité caméra isan-karazany eny amin'ny arabe sy ny sisa. Ary raha marary ianao tamintsika tany Madagasikara mivavaka foana mba tsy harary fa raha marary dia sahirana. Aty ianao marary ianao raha pitso dia coup de téléphone fotsiny na mbola matsinao ary ny pompier tonga aminao tonga aminao ny dokotera azonao atao zany. Any mivavaka ianao mba tsy ho tapaka ny jiro marina zany. Tsy mitovy zany. Ary ny tonom-bavaka any Madagasikara sy aty rehefa mipetraka tena samy hafa. Tena samy hafa. Tena tsapako zany. Nisy fotoana mbola nafana be mihitsy ny toro-teny avy any Madagasikara dia ny toro-teny taty fa tena jereny loatra hoe tsy zany mihitsy ny tonom-bavaka aty. Zavatra samy hafa mihitsy. Zany hoe tiako lazaina dia zao. Aty na tsy vavaka ianao velona. Tena marina zany tena hoe anao zany. Aty nge ravana ianao na noana ianao dia mandeha makany amin'ny association dia misy manome sakafo fotsiny maimaimpona tsy mandovo vola ianao mahazo. Feno ny aronao mahazo sakafo ianao. Tsy manako tafiana ianao makany amin'ny association ianao dia mitafy akanjo ianao. Tsy rovotra akanjo tsy volikitsaina ianao fa akanjo tsara. Marary ianao misy foana zavatra atao anao.
tsy salama zao misy zatra kely tsy salama kely zay atao amin'ny lamosika de fa sa miasa mandray karama ianao fa tsy miasa. Alleloia. Zay zany zavatra samihafa zany zay. Fa de zay mba tonga atsika be de be avy any Madagasikara ohatra mivavaka tompo rehefa tonga aty de mivaly tanteraky satria mijery tokotsika tsy ohatry ny velona ihany ny olona na tsy mivavaka ary. Velona ihany kely olona na tsy mivavaka. Ianao nge ho velona foana velona ihany na tsy mivavaka ary. Fa ny vavahantsika nge tsy ny ho velona fa ny vavahantsika ny tsy ho faty. Alleloia. Ho velona mandrakizay ho any an-danitra nge ny vavahantsika amety ny ataotsika milamitsika manankarenitsika na sahirakiranatsika ho any an-danitra ny tena tanjon'ny vavahantsika voalohany. Ary zao misy fomba fanaotsika zavatra efa nazatranao ny tahin'Andriamanitra anao hatramin'izay. Alleloia. Ny Daniela ry havana natany a Jerosalema izy na ny Babilôna ny fahazarany hatramin'ny taloha de zao mivavaky ny telo isan'andro amin'Andriamanitra. Or malagasy tonga aty andafy eo mivavaha. Aza manoatra an'ilay olona fantatro zay gaga mihitsy any tany Madagasikara zay niona. Havana moa zany izy io. De kakabe rehefa tonga taty taty andafy de ozy izy zao izy zao ate ao izy zao tsy mino an'Andriamanitra zany. Ohatray tsika zao niaraka nao sekoly alady taloha tsika zao niara mivavaka taloha rehefa alina de sakafo azy ao tsy mivavaka zany tsony ate azy ao tsy misy zany Jesosy tsy misy Andriamanitra inona ny nanova an'izany io zany andafy ny nanova an'izany ino zany andafy andeha teny hoe zay andafy kelikely fa tsisy dikany ke zany andafy zany tsy eo any an-danitra. Fa i Daniel tsy menatra tamin'izany izy Daniel ny fandehanana any Babilôna ny fandehanany amin'ny firenena lehibe ny fanomezana azy grady anazy ambony tsy mampiova ao. Alleloia. Ny fitiavana an'Andriamanitra mivavaky ny telo isan'andro ary tsy menatra izy ny voainy ny varavarakely manandrify any Jerosalema manarika tsara an'Andriamanitra. Alleloia. Aty ianao rehefa hoe mba mandeha amin'ireny le restaurant na ohatra reny toeram-pisakafoanana itambarany be sa maro reny de zay aty de vavaka de misy mijerijery zay zany zay tsy vavaka aloha tsika de mivavaka de miara-miranitra amindro zanaka ireo mivavaka Jesosy io misaotra ny am'ty sakafo zay mena ty taeto am'ty sakafo ty mba hitorery tantsika sofana raha koa fa mirahanao mba tsy mba hitora fahasamanana de mila anao de ny olona rehetra sasanao mijery anao jery fa inona ny atao hafahafa zany mivavaka ho any sakafo ary zay mivavaka ho any sakafo hatrany a Madagasikara mivavaka na mbola ho aiza zay na ho aiza zay mivavaka ho any sakafo satria fanao hatramin'ny taloha zany azo ovaina ry havana aza manova. Alleloia. Zay ny tahin'Andriamanitra ny Daniela de nitohizany de zao am'izay ny somaritaka am'izay ny lehilahy nahitany Daniela nangataka ny fona tao amin'Andriamanitra io mihitsy ny tiany hampangana azy io ngery havana tena tiany devoly hampangana anao ianao mbola mivavaka eo de nampangana izy de nahataka ny teo amin'atrea mpanjaka noho ny amin'ny lalàna mpanjaka reo kana hoe moa tsy misy lalàna sinosoniva fa nazovina anao fangatahana amin'Andriamanitra na amin'ny olona anatin'ny 3 andro fa tsy amin'ny andro mpanjaka de atsipandavaka ny lioana mpanjaka de namarika ny hoe marina zany de araka ny lalàna mediana sy ny persana zay tsy azo ovana de niteny reo kanao tena atrea mpanjaka ilay Daniel isan'ny baba avy amin'ny taranaka jody de tsy manaiky anao na ny lalàna zay nasinosoni ry mpanjaka fa manao fangatahana iny 3 isan'andro izy kaitra am'izay mpanjaka de mimba de mifoa de tezitra indrindra mpanjaka raha ndre izany nefa matiny any izy ny anavaka ny Daniel ka de anao zay tratry ny heviny amonjy azy mandrapiretika ny masoandro zany hoe ity Daniel ity de sady nahita fity teo anatrehan'Andriamanitra no nahita fity teo amin'ny mpanjaka. Alleloia. De somaritaka ny vory ny ho any amin'ny mpanjaka ry lehilahy reo ka anao tamin'ny mpanjaka ao ko fantatrao ry mpanjaka fa izao ny lalàna mediana sy ny persana ny lalàna sy ny didy efa navoaka ny mpanjaka de tsy azo ovaina de nandidy ny mpanjaka nentina Daniela ka natsipy tandavaky ny lioany zany hoe ity mpanjaka ity dia tsy nanan-tsafidy tsony izy i Daniela tiany io nge tsy sitrapony le mpanjaka ny andefa ny Daniela ao anaty lavaky ny lioany fa zay ny lalàna ny soniaviny na de tsy sitraky ny fony azy de natsipy tao am'izay Daniela
zany Daniela anatsika tao zany efa fara veloma, efa fara veloma. De natapona ny vato ny lavaka, de nasiana tombo-kase mba tsy afaky nisy amo, tsy avela misy mamonjy. Misy fotoana tsy tia tena alefa anatina olana, de idina ny vato de asiana tombo-kase mba tsy afahan'izaniza manakisaka ny vato, tsisy mpamonjy. Aleluia. Andifa sy mivolo de notany an-trano ny mpanjaka ary tsy naneny, tsy nitendry anina mandrisy ny alina, sady tsy misy zava-maneno nampidina teo anatrehany, ary tsy nahita torimaso izy. Tsy nahita torimaso izy satria zao, io mpanjaka iny raha mahafantatra ny fomba n'Andriamanitra ny Daniela. Ary na de fahafantarana an'izay fotsiny ary mpanompon'Andriamanitra io nataoko an'izany, tsy nampilamina-saina, tsy nampilamina-saina. Isika rehetra rehefa ataon'olona asian'olona ratsy de tsy tokony tsy ampilamina-saina olona raha zanak'Andriamanitra zany. Raha olona mpivavaka sy mpanompon'Andriamanitra zany no asiana ratsy, tsy mampahita tory zany, tsy mampahita tory zany. Nahatonga ny Davida nahita tory foana tany amin'ny aram-bato azy, de zao tsy nanisy, tsy nanindry ny vovotsy Jehovah izy. Aleluia. Ny mpanompon'Andriamanitra sy ny olona mivavaka amin'Andriamanitra zany ry havana, rehefa mikitika an'ireny ny olona de voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe mikitika ny anak'Andriamaso. Aleluia. Hoy ny salina te Madagasikara misy olona me rehefa mahita olona mivavaka alohan'ny sakafo, zatratra matetika an'izany rehefa misakafo amin'ny restaurant reny, zany mihitsy nge. De no tany an-dafy tsy nahita tory amin'izay mpanjaka, nieritreritra aloha voalohany indrindra. Ny zavatra tena nampatsampatory aloha voalohany indrindra de zao zanak'Andriamanitra iny olona iny, natahotra n'Andriamanitra izy. Faharoa manakaraka an'izany, olona namiratra iny, olona namiratra iny. Zao nge raha avako malala isika reto de tokony olona miavaka araka indrindra ny TDL. Aleluia. I Daniela io de olona tena nilain'ny mpanjaka io, saingy noho ny ambopony de tsy afaka napetra ny mampanjaka anazy satria efa namoaka didy. Fa i Daniela io de olona sady mateo tio mahafinaritra io no ilainy io. Sika nge raha na tokony ohatr' zany. Sika reto tena tokony olona mateo tia, olona tena hoe misy impact ny amin'ny olona ny fisitsika, ary impact tsara. Aleluia. Tokony isy fiantraikany tsara ny fifandraisantsika amin'ny olona, ary tokony hoe raha voatsio tsika de hita ny fahampangana. Ianao zany tokony olona le voatsio reny anao de malelo anao ny olona tena banga ny toerana na voatsio anao, fa tsy anao le tsisy mahita misy na tseo azy, satria misy fiantraikany ny fisitsika. De tsy nahita tory izy. Fa vao maraina koa izy de ny fo, ny tena marina nanam-ponoana an'Andriamanitra ty Darius mpanjaka ty, satria nahoana? Mbola nanam-ponoana izy fa tsy maty Daniela, satria nahoana? Fo maraina izy de no tonga tao amin'ny lavaka izy de niantso. Raha tena marina nge efa tsisy tsony Daniela zany, satria lioana be de be nonany ao. Ianao ve resaka amin'ny olona maty? Ianao ve resaka amina olona efa tsy atenenao tsony hoe tsisy tsony ao? Fa ny teniny izay niteneniny hoe engany ny Andriamanitra zay tomponao mandrakarivany hamonjy anao, de nino an'izany Darius? Ozy Darius raha ny fahafantarako ny Andriamanitra Daniela tsy manary, tsy manary amin'ny ady sarotra iny. Aleluia. Mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana iny. Andriamanitra ny akaiky, Andriamanitra ny lavitra, akaiky zay miantso azy. Aleluia. Mahiten'Andriamanitra Darius fantany ange Andriamanitra, fa tonga de niresaka izy. Raha olona hafa zany raha Andriamanitra hafa ny Andriamanitra Daniela, tsy nakany kory Darius satria maty. Fa Darius efa mino an'Andriamanitra. Ny fahavalonao inge mino ny Andriamanitra ao zay ny tsara fantatrao aloha. Mijoroa ianao amin'io Andriamanitra io, fa io Andriamanitra io inge na ny fahavalonao ara mino an'io. Mafantatra ny herin'io tsy misalasala ny amin'ny herin'io. I Darius de tsy nisalasala tamin'ny herin'Andriamanitra Daniela. Zao no teneniny. Nandehanaka any amin'ny fasany teny amin'ny lavaka izy, de niantso tamin'ny feo malahelo. Eny ny teny mpanjaka tamin'ny Daniela hoe Daniela mpanompon'Andriamanitra vello. Halleluia.
ry Daniela mpanompon'Andriamanitra velona ngeny Andriamanitsika ry avana ny Andriamanitsika rery velona amin'ny Andriamanitra zao tontolo zao ny Andriamanitsika rery velona halleloia zay tsara fantatrao zay ny Andriamanitry ny olona reny sarasara voga reny izy mbola mamafa an'ireny fa fanafatratra ny misy tranokala fanafa misy vovo afindra toerana kely fa batabata irana trano ny Andriamanitsika tsy atao an'izany ny Andriamanitsika tena velona ho halleloia toy izy ny ry Daniela mpanompon'Andriamanitra velona moa Andriamanitra zay tompona mandrakariva mavonjy anao amin'ny filiona va halleloia ny andriandry kely izy sady midobodoboka ihany ny fo zay le finoana rehefa tsy eny ve tsotsia rehefa tsy hoe ve tsonao halleloia ny andriandry io tsy tonga de nitio mbola ny andriandry kely aloha Daniela koa nampitetena kely tao ambany tao somary mody tsy mivaliany Daniela rehefa Daniela ao ambany eo izy nareo petraka amin'ny lamina tsara izy miandry ny andro maraina eo ny lioany eo fa ampijery fotsiny ahoana nareo rety noana be zay fa nareo tsy azo anina izy ny lioany ahoana nareo eto izy Daniela mantsy any lioany tosiko lio ahoana nareo tsy azo anina ty ahoana nareo noana be reto zao nareo tsy azo anina zao izy ny lio ahoana nareo tsy mihinana ioko anjely be miambina nareo inona ary ny azonay ataon'io izy ny lio misy resaka ingetao tamin'ny alina reo lioany reke nahita voninahitra Andriamanitra nahita anjely mpiambina nge reo lioany reo tamin'ny alina fa tsara fantatrao zany reo lioany reo nandrisy ny alina te ihinana ny Daniela noana ngereo fa ngay averinao fa nitafidrivotra any ny azony Andriamanitsika resahana ngay averinao fa nimatiny apasana any ny azony Andriamanitsika resahana fa na de ny lioana sy ny zavaboary rehetra resahana io tsy mahazo hoanina io tsy sakafonareo io fa hoana ary io tsy hoanina zanak'Andriamanitra io halleloia namaly am'izay Daniela andiny ny faharoa amby roapolo ry mpanjaka ho velona mandrakizay anenao Andriamanitra efa niraka ny anjeliny io le anjeliny Andriamanitra efa niraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny lioana tsy andratra satria fahamarinana ny hitany tamiko ary teo anatrehanao koa ry mpanjaka sy nananao ratsy halleloia io teny io zany tiako mba marianao amin'ny baibolinao io valiteny io mba tiako marianao amin'ny baibolinao io zao ry havana malala ny fotoana nilatsahan'ny Daniela tao amin'ny lavaka io halleloia de tsy nidina rery tao izy fa niara-nidina tamin'ny tao ny anjely izay nirahan'Andriamanitra aniraka ny anjeliny aminao koa ane Jehovah Andriamanitra aniraka ny anjeliny aminao koa ane Jehovah Andriamanitra Andriamanitra ozy izy efa naniraka ny anjeliny aika reo lioan'ireo nisy anjely na lioana 20 tao nisy anjely 20 nanakombona ny vavany na nisy lioana 30 tao nisy anjely 30 ny Andriamanitra anakombona vavany na nisy lioana 100 tao nisy anjely 100 tsirairay avy nanakombona ny vavan'ireo lioan'ireo ay tsy mampatahotra ny lioana be deabe ay tsy mampatahotra ny lioana na noana be sy masika be na be deabe satria isaky ny lioana ray misy anjely anankiray halleloia ko inona moa ny olana rehefa lioana voakombona ihany ny vavany tsy fakandratra tsy maninona ke zany le lioany halleloia ay le lioana tsy mampaninona rehefa eo Andriamanitra ny zavatra rehetra rehavana malala ny loza sy ny atambo rehetrarehetra rehavana ny fahavalo rehetra rehavana rehefa eo Jehova tsisy mampatahotra tsisy mavita ninina satria zao isaky nisan'ny problemanao nisan'ny anjela rehefa ny Jehova anakombona ny vavany reny mety misy amintsika zao voadidina lioana maro problème maro isan-karazany ataovy zay hitanao fitoana atren'Andriamanitra satria fahamarinana no hitany tamiko izy izy inona no hita eny aminao raha mijery anao Andriamanitra androany inona no hita eny aminao raha eo anoloanao ny lioana androany inona no hitan'Andriamanitra eny aminao ianao mahita lioana mahita sakafo fa Andriamanitra mahita inona Andriamanitra nahita fahamarinana tany amin'ny Daniela halleloia de io fahamarinana hita tamin'ny Daniela io no nafahan'Andriamanitra naniraka anjely
anakombona vavan'ny lioana. Tsara mandeha amin'ny fahamarinana, tsara miaina amin'ny fahamarinana ry havana. Tsara tsika hitan'Andriamanitra mandeha amin'ny fahamarinana, fa rehefa hitan'Andriamanitra mandeha amin'ny fahamarinana ianao, tsisy olana ny aminao. Halleloia. Ny fahitan'ny lioananao sakafo tsy azo hohanina, sakafo interdit tsy azo hohanina. Halleloia. Faly indrindra amin'izay mpanadimy 720, faly be amin'izay mpanjaka. Faly indrindra mpanjaka ka nasainy nakarina avy tany an-davaka Daniela, dia nakarina avy tany an-davaka Daniela, ary tsy hitanisina ratra izy satria nino an'Andriamanitra. Na dia nahoana lioana azy, na rangotra kely anankiray tsy nisy. Ny anjelin'Andriamanitra rehefa miaro antsika amin'ny zavatra rehetra. Rehefa ny anjelin'Andriamanitra miaro antsika, tonga dia tsisy mahazo antsika izany fotsiny, tsisy mahakasika antsika na kely azy. Halleloia. Tsara Jehovah ry havana. Sambatritsika manana an'Andriamanitra ry havana. Halleloia. Satria nanino? Satria nino an'Andriamanitra izy. Na dia voatsipany amin'ny lavaky ny lioana ary ianao, misy zavatra ray mbola tokony tazominao mandrakizay, ny finoanao an'Andriamanitra ry havana. Minoa an'Andriamanitra ry havana. Halleloia. Zao zavatra nisy. Nisy olona zany nepangany Daniela. 5:5 ny mpanjaka nandidika nentina reo lehilahy nepangany Daniela reo, dia natsipy tao an-davaky ny lioana izy mba mivady aman-janany. Ary ny lioana nanan-kery taminy ka napatapaka ny taolany, raha tsy mbola nipaka tamin'ny vodiny lavaka kory ary izy. Mizatra miova. Lioana tsy miova, ny lavaka tsy miova, fa ny olona nampidinina taony miova. Voalaza fa ny Daniela dia niraka ny anjeliny Jehova hiaro azy, fa reto olona reto indray a, naneo moa izy ity, ny lioana nanan-kery tamin'ny Daniela. Ny lioana tsy nanan-kery satria ny anjely mbola nanan-kery noho ny lioana. Daniela zany kely, dia ny lioana zany ngeza, dia ny anjely mbola ngeza lavitra. Za kely fa ny Andriamanitra ngeza be izy nilantsika tamin'ny sabata. Tsy ange kely tsika ry havana mihoatra amin'ny lioana, ary tsika kely no mihoatra amin'ny devoly. Itsika reto vo mietsika kely dia na dia anatin'ny nofontsika ary idiran'ny devoly. Tsika vo andairany asan'ny devoly zany dia tsisy na ny intelligence tsika, na ny force tsika, na ny eritsaitsika, na ny herim-batantsika, tsisy dikany ao anatrehan'ny devoly. Zay tsara fantatritsika. Vo ny devoly miataka anazy metoeka antsika ireo, dia resitsika ra sanatria tsy manana Andriamanitra. Fa zay ny filarana, isika dia ny devoly dia ny herin'Andriamanitra, ny anjelin'Andriamanitra sy Jehovah Andriamanitra Jesosy Kristy. Halleloia. Fa reto olona reto indray a, izy tsy miova, mitovy amin'ny Daniela ihany izy, fa tsisy fiarovana, dia ny lioana nahery taminy. Tonga dia tsy mipaika tamin'ny tany koa, dia lanin'ny lioana. Tena ninana kely lioana. Voaporofo fa ireo lioana ireo kely tena minana. Fa zao fotsiny voaporofo fa Daniela tsy azo hohanin'ny lioana. Zao kely havana malala e. Tsara fantatrao fa ny lavaka idiran'ny Daniela, tsy azo ny fahavalon'ny Daniela idirana. Satria Daniela raha nidina tao, dia niara-nidina tamin'ny tao ny anjely. Fa ny fahavalony rehefa midinao, ny anjely tompoko niara-niakatra tamin'ny Daniela. Ny anjely niara-nidina tamin'ny Daniela, nanakombona ny vavan'ny lioana. Fa rehefa niakatra tao Daniela, dia niala tao koa ny anjely. Ohatrany anke tamin'ny andron'ny ranomasina mena, lalana maina tamin'ny idiran'ny zanak'Israely, lalana maina, tany maina ny idiran'ny zanak'Israely, mba niditra koa ny Egyptiana, afotaka mandrevo sy ranomasina mikatona. Ny lalana idiranao tsy azo ny fahavalonao idirana izany. Tsy voafitaka amin'izany ny fahavalo fa tsy mahazo mety izany. Halleloia. Zao ry havana malala. Tamin'izany andro zany a, Dariosy mpanjaka dia nanoratra tamin'ny fokom-pirenena sy firenena samihafa, firenena izay monina ambony tany nareo, hitombo anie ny fiadananareo. 5:20 ity koa tena zava-dehibe hamaranantsika azy.
manao lalàna mba vitan'ny olona sy atorany anaitry an'Andriamanitra Daniela era ny fanjakako rehetra fa izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay ny fanjakany tsorava ary ny fanapahany aritra hatramin'ny farany. Izy mamonjy sy manavaka ary manao famantarana sy fahagagana any an-danitra izay tetany ary izy namonjy an'i Daniela ho afaka amin'ny herin'ny liona. Ary zany Daniela zany dia nambinina tamin'ny nanjakany Dariusa mpanjaka sy tamin'ny nanjakany Kirosy Persiana. Zao le havana malala. Ny vokatry ny fandehanan'ny Daniela tao anaty lavaky ny liona dia nanandratana an'Andriamanitra teo anoloan'ny firenena rehetra eny fa na dia ny Andriamanitry Dariusa azy dia nisandatra Andriamanitra. Nisy fotoana ravana Andriamanitra rehefa teo anio ny heriny dia Daniela aloha ny ampidirana anaty lavaky ny liona. Misy fotoantsika misy tena Andriamanitra zay mahafinaritra anahy. Salamo 5:20. Salamo 5:20 nge vakitsika amaranako azy. Salamo 5:20 mahatramin'ny 12. Salamo 5:20 hatramin'ny 12 fa efa nizato toetra anay ianao Andriamanitro, efa nanadio anay ianao tahaka ny fandio volafotsy amin'ny memby. Efa napitra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nisy tamavitra teo ambalahanay ianao, efa nampandeha olona ritsaka ny lohanay ianao. Fa nitondra anay nivoaka tamin'ny fitany maharitrika ianao. Zao le havana malala mba isana tamin'ny voninahitry'Andriamanitra dia isika mpanompon'Andriamanitra reto nge ravana soronitsika. Satria nahoana raha tsy niditra tao an-davaky ny liona ny Daniela sy nisandatra Andriamanitra. Tsy hitany maha-Andriamanitra velona azy raha tsy nohony amin'ny lavaky ny liona. Misy fotoantsika ampidirina anaty lavaky ny liona. Ny ampidirina antsika anaty lavaky ny liona tsy ho fatin'ny liona fa mivoaka fotsika anehoana fa lehibe Andriamanitra. Zao ravana ianao androany raha manao ty tenin'Andriamanitra ty mijoroa ianao tsy maninona mifidianana ny lavaky ny liona na dia mafy azy mba ho hitan'ny olona fa velona ny Andriamanitra. Mba velona ny Andriamanitra tokotsika. Misy fotoana maranako azy itsoko avombelona kely amintsika rehefa vanomboka niova an'izao finoana zao zay mivady zay mianakavy kely. Fity moa zanaky kely voalohany tamin'izany dia tsy nety tamin'ny fianakaviana zao fivavahana raha antsika zao hoe hiala any amin'ny fiangonana misy ianao nrazambe anao hatramin'izay dia hivadika hivavaka tsy hivavaka tsony ny lahady fa hivavaka amin'ny sabata dia misy ny hanina zay tsy nohaninao hatramin'izay lasa tsy hohaninao. Misy fomba gasy na fomba vazaha fa fomba zanak'Andriamanitra tsy maintsy nidiranao na niovanao. Dia zao zavatra nitranga tena tsy faly taminay fianakaviana tamin'izany. Tena tsy faly. Na dia hoazy nefa tsy faly zay tanaty fahasahiranana tamin'izany dia eo ihany le sady manampy ihany ny fianakaviana satria ny fianakaviana dia mifanampy. Tamin'izany zay tanatin'ny olana be mihitsy efa nijoroana vavolobe tamintsika fa tena nitrosa mihitsy zay mianakavy kely tamin'izany zay mivady. Dia tamin'izany fotoana izany dia fianakaviana no manampy. Nateran'ny olona sakafo ianao, omen'ny olona frais kely ianao satria tsisy ninona. Fa rehefa nanomboka ny teny amin'izay hoe azay io ngerirety efa nanomboka mba miova finoana kely fa mba misy haim-panamba hita ary amin'ilay toerana anankiray ary ny fivavahana nefa dia mba tsy ho frantzy eo dia tezitra ny olona. Ahoana no miova finoana? Ahoana no miala amin'ny mahazatra? Ahoana inona izany? Saikity izany sy ny sisa. Dia sady manafitra ny olona ianao mba te hijoro ihany mivavaka ny olona manontany ahoana nareo ao? Anterina sakafo anatero e. Dia ohatrany teteny olona hoe sy maninona inona ny aleany inona ny aleany raha mbola ratsy noho teo aloha fiainana. Anapa-kevitra izay vady tamin'izany tena oaka izay rehefa manao ahoana nareo ao? Misy hoanina milamina izay fa aza miasa sainareo milamina izay. Ohatrany teteny izay hoe velona ny Andriamanitra fa tamin'izany tsy nisy ninona tao tokantrano. Vary ray kapoaka dia atody anankiray. Nanay ary-menaka tsy misy. Afaka manatitra ny olona raha miteny hoe mba vonjeo rehefa tsy mihinan-keny nefa ianao mba te hijoro ihany koa nge mba hijery ny heriny ty Andriamanitra zay hivavahanao ty ary ozy ny olona avy eo hoe aza manao aleloia sy amainina sy misaotra Jesosy eo zany nanatitra sakafo anao. Tsy maintsy nijoro niditra atao anatin'ny lavaky ny liona somary nidy amatrano kely izay mihitsy aloha tsy dia nisy contact mihitsy aloha satria araka ny tena hoe tension koa nita rehefa miona inona zany nareo tsy manano zany aizy nareo zany mivavaka izany somary katona kely mihitsy aloha nidy amatrano. Afaka volana maromaro tsy amperintaona akory nge nivoaka tao an-davaky ny liona inona zavatra resy lahatra ny olona
velona ny Andriamanitra ivavahanareo mivady. Velona ny Andriamanitra tsy zao no nahitana ianareo farany. Arak'izany teniko zay nahitany olona any farany ngerevina tamin'izany. Moto kely anankiray sisany teo ampelantanana. Moto kely anankiray sisany teo ampelantanana. Sakafoanina tsisy. Fa zao nanaiky hiditra tao an-davaky ny liona. Fa Jehovah Andriamanitra kosa nandefa ny anjeliny tsy namelana eo maty am'sary. Aleloia. Tsy namelana eo maty am'sary maro mananatra antsika rehetrarehetra. Aleloia. Te hijoro ianao. Tianao hitan'ny olona fa velany Andriamanitra te mijoro. Aza matahotra zany. Aza pefana aza miankina aman'olona zany. Fa io Andriamanitra koa azotsika iankinana. Tena Andriamanitra velona. Darius mpanjaka ngeravana tena ny haiko fa Andriamanitra velona, Andriamanitra Daniel. Io Andriamanitra Daniel io ange Andriamanitra toriko aminao androany. Fa tena teneniko anao fa tsy nampin'ny olona ny zavantrano. Ozy izy le anabaviko zay tamin'izay, natao batisa am'izay zay tamin'izay. Sady manafatra tsika misy batisa tsika amin'ny 31 mars ho avy zao. Amin'ny 28 mars. 30 mars lahady. 29 mars azafady lahady. Aleluia. Marina hoe zany tendriko zany fa le daty niretsy tadidy. Misy batisa isika amin'ny 29 mars. Aleluia. Sady fifadikanana alohan'ny Pasika amin'ny 28 sy ny 28 mars. 28 mars sy ny 29 mars. De 31 mars alitsika ao anaty zomontsika manao Pasika. Tsy eto amin'ny live sika fa ao anaty zomontsika no manao Pasika. Amin'ny alimbavaky ny Pasika. Aleluia. De ny ano ihany mety misy live kely angambany nefa afaka fiambelana de mitoy any anaty zoom na tonga de anaty zoom fa omeny anareo ihany ny programme. Fa rehefa niona zay ela tsy mipankita zany de efa volana maromaro taty arina iona am'izay ny invitena ny fianakaviana atao batisa zay. Aleluia. Ozy izy anabaviko tomobiliniza le ty oentin'ny lisany io fa no hoe aza moa tondrareo ela. Aleluia. Tomobilinizy vindramin'ny lisany io de ozy anay io tsy ndrino izy tsy mampino hoe ny alanao farany zarana nisy motora efa tosika fotsiny. Tsara nkesa ny tomobily zany voninahitro n'Andriamanitra. Efa mivoaka ny lavaky ny liona ianao am'izany efa le miteny am'izay hoe tena velany Andriamanitra zao. Tsy hoe le tomobily ny tiako lazaina anao fa le fiasan'ny herin'Andriamanitra. Io fahantrana sy fahamoiza-po io reny ny liony reny. Tsy ny anjeliny Jehovah fa nandeha ny hafa manakombona ny vavany reny. Tafavoaka ny fiainana tsy maintsy tafavoaka ny fiainana raha mbola Andriamanitra koa nitokitsika. De tena aminao androany hoe mijoroa hatramin'ny farany. Mety hoe zao tahaka ny Daniel fa iaiky ny mpanjaka iaiky zao tontolo zao fa velany Andriamanitra noho ny fanekeny Daniel natao sorony natao anatin'izany mivoaka ny didy fa Jehovah Andriamanitra no Andriamanitra. Tsara ingeravana zany hoe nao zao no navitan'izany noho ny ianao de nisy zay zavatra zay. Hotahin'ny tompany antsika rehetrarehetra. Mino fa voarainao zay zavatra zay. Mijoro tahaka ny Daniel de aza matahotra. Aleluia. Fa Andriamanitra tsy manary anao na de anatin'ny lavaky ny liona ve ianao tsy arian'Andriamanitra zany ianao ka. Zanany ianao nge asany tanany tsy maintsy miaro anao izy ary tsy maintsy omeny anao ny fiarovana tsy maintsy omeny anao ny anjery hiaro sy ombanao. Iny ny kantoko rado aky radio afaka miantso anao n'izao fotoana zao. Aizary ny mpizara fahatsapana fa hiditra ny fizarana fahatsapana tsika de enohira de avy atsika amarana ny fotoana tapitra ny toriteny misoratsika nahatrany farany ho an'Andriamanitra leriany ane ny voninahitra. Raha tsika aloha ary biditra olona hizara fahatsapana ary tsika. Raha efa ao ary raha lavavitsika marina tena de ndao tonga de menitsika azy fitenenana marina tena inona no azonao ambara inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana. Eo makasitraka pastera makasitraka anareo mianadafa tena voky teny mamy be andrany tena nanamarika an'androany zany le teny pastera faraparany teo hoe ohatrany hoe voninahitra Andriamanitra hoe metesa zany tsika ohatran'ny Daniel niditra tao an-davaky ny liona de tena miaiky mihitsy ny Darius amin'ny farany hoe ny Andriamanitra no Andriamanitra velona de metesitsika ohatran'ny Daniel zany manaiky
ho hiditra ao anatina sedra anankiray mba hisehony voninahitran'Andriamanitra dia aza matahotra miditra ao an-davaka ao satria fitsapana lalovana io mba hisandrata ny voninahitran'Andriamanitra dia faharoa nanamarika anahy dia hoe rehefa aty an-dafy izany tsika matetika tsika malagasy no tenen'ny pastera teo izany dia hoe ohatran'ny hoe adinidintsika ny fiainam-panahy satria ivelany miankina amin'ny zavatra ara-materiala ara-nofo loatra, miankina ohatran'ny hoe misy ny polisy, misy ny gendarme, dia misy ny fandrosoana be, misy ny hopitaly dia lasa adinidintsika ny fivavahana, misy ary hoe lasa ateny mihitsiny kanefa Daniela dia tena hoe nijoro foana izy dia mivavaka intelo isan'andro na dia teo aza ny nampiova firenena azy dia tsika koa tokony mba hifikotra amin'izay finoantsika izay satria betsaka ny tombontsoa azontsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika fa tsy ny ara-materialy ihany fa ny any an-danitra koa eritreretintsika dia fahatelo nanamarika anahy farany ny fiarovan'Andriamanitra ilay hoe nandefasana anjely niaraka tamin'ny Daniela izany tao anatin'ny lavaky ny leona na nanamarika koa iny dia rehefa niala tao nefa izy dia niala niaraka aminy izy fa ilay mpanenjika indray no lany levana tao dia mankasitraka tain'ny tompo daholo. Alleluia, mankasitraka riranao manambavy marina ty anahy dia Andriamanitra manakevasana maravidianao. Reto ary ny hery inona rira tenen'ny Sandola tany aloha be tany misy hira proposé Sandola tany aloha be tany soratana nge Sandola ilay hira nytenenao teo dia Zoko Marizio koa io ny teny nanolotra hira anankiray raha mbola izy nitarika dafy dia za koa fa nanomana hira hoe Daniela ny katekate Daniela mpanompony Jehovah ka zao Sandola dia Marizio dia zazany anao tsika iny izy ty samy manora tsika telo menada tindra tolotro dia sorateny ny Sandola sorateny ny Marizio dia zay be réaction indrindra amin'ireo no ataontsika ao aorianan'ny fizarana fahatsapahana ao ireo zany tarika dafy dia le any Sandola teo tsy tadika fa efa nisy tany alombombe tany izy miteny hira anankiray dia ireo zany no hisafidianantsika dia zay be réaction indrindra amin'ireo tsy ianao zany tsy manoratra intsony hoe dafy na i Daniela nana fa asianao réaction fotsiny reny commentaire any reny alleloia izy eo fa isan'ny réaction anankiray na misaotra lenanao réaction dia zay hira ho ataontsika raha ohatra ary nasoasiana sary ary asiana sary vetivety dia raha ohatra ary ka efa ao raha navavitsika zokerika to dia mianao fitenenana ina ny azonao ambary ina ny azonao lazaina anao fitenenana. Mankasitraka pastera na ny fitenenana dia tahin'i Jesosy pastera sy tahin'i Jesosy ihany koa tsika rehetra izay manaraka izao vavaka fiombenana izao dia mankasitraka anareo mianadahy mizara ny toriteny androany fa tena mamy be ny toriteny sady nahakasika dia ny tena nanamarika anazy sady nahakasika kely anahy ilay hoe mbola misy vokany sy azo tapahin-tanana ny fivavahana satria matetika tsika rehefa mivavaka dia ohatrany mimezan'ny olona ratsiratsy esoeson'ny olona hoe io koa mivavaka foana nefa jereny fiainany nefa matetika tena ilaintsika mihitsy nefa ny le miditra amin'ireny ohatrany hoe zavatra sarotra ireny teto zao Daniela tena nataony miditra tany an-davaky ny liona mihitsy mba hisandrata ny voninahitr'Andriamanitra mba hisehoan'Andriamanitra fa izy no Andriamanitra mahery afaka mamoaka antsika ao anatin'ny lavaky ny liona dia izy koa afaka mandefa ny anjeliny manavitra antsika mampikombona amin'ny vavan'ny liona dia tsika izany tsy tokony hiala amin'Andriamanitra dia tokony ho hiteny amintsika izany hoe olona miavaka tsika izany mivavaka izany amin'ny fiteny tokony manana toe-po tsara mandeha amin'ny fahamarinana izany tsika raha tena te hiavaka ateo tia ahita fitiavan'ny mpanjaka dia zay pastera ny tena nakasika anahy dia tahiny Jesosy tao. Alleluia, mankasitraka riranao nambavy elikato anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay Andriamanitra manakevasavina ane amaly fitianao dia mitongositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo azy ny hiran'ny Sandola ohatra mbola tsy soratan'ny Sandola fa nenay sy Zoko Marizio zay miady mihitsy ny baolina ny azo enina ny réaction ny Zoko Marizio 5 miady ny baolina fa ny Sandola mbola tsy voasoratra aiza ny hiran'ny
$100 fatsika piditra olona hafa manaraka indray izy indray ary ny olona hafa manaraka izara fatsapanao ka rehefa ao ary Zoky Ainglina Rodriguez tonga dia menanao avy hatrany ny fitenenana inona ny azonao lazaina inona ny azonao ambara. Aleloha makasitraka pastera raha mety tenenana dia manao fetanan Jesosy amintsika rehetra. Makasitraka narimena tako tamin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra tena nakasika be anahy dia ilay hoe i Daniela zany dia tena tsy niova mihitsy izy, tsy niova tamin'ny fahamarinana izy ary tsy niova tamin'ny fitokiny tamin'Andriamanitra fa izy na nitoboka rady izy na niova ohatry ny ahoana ny fiainana dia ny mahazatra anazy dia ny mivavaka intelo isan'andro dia iny foana no nitovizana ary tena hoe nataon'Andriamanitra nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny dia itsika koa dia tokony hanana an'izay hoe inona zany ny zavatra hita ety amintsika satria Daniela zany dia fahamarinana no hita taminy ary indrindra koa ny tsy fiovany dia mahakasika be izay sady mampisaina be dia hoe aza mitoky amin'ny olona zafa mitoky amin'Andriamanitra fa na io olana tany hoe indraindray fiainantsika dia tahaka ny hoe ao anaty lavaka liona fa tsy tokony hampatahotra izany tsy tokony hampanahy fa hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny amin'ny Andriamanitra velona azy eo amin'ny fiainantsika dia izay no tena nakasika pastera dia mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Amen. Aleloia mankasitraka ninanao Vavy Ainglina Rodriguez anaty izay fizarana fahatsapana mamy be izay Andriamanitra manaiky ny fahasoavanany amafitianao mitombositra sy fahasoavana foana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Mbola misy zara fahatsapana manaraka ao. Aleloia mbola misy ny mpizara fahatsapana karaha ohatra ary efa ao ary rahalahintsika Tojo. Aleloia andao metsika zavatra ny fitenenana rahalahy Tojo anao ny fitenenana inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina. Jesosy daolintsika rehetra tsorabetsaka anareo mianadata amin'ny toriteny fa nahakasika sady nahavilipana tenana tena nahafinaritra voalohany le hoe Daniela le anjara toerany Daniela teo amin'ny fanjakana mihitsy ny nakasika na hoe nihoatra no komandy lehibe izy nihoatra no misolo-mpanjaka namany. Aleloia dia avy eo moa nampangany namany amin'izay izy dia tsisy afaka himpangana anazy satria dia tsy nisy teo anatrehan'ny mpiaramonina taminy na teo anatrehan'ny mpanjaka teo anatrehan'Andriamanitra koa dia nahita fity. Aleloia dia tsy azo ataony inona farany ny amin'ny lalànan'Andriamanitra ihany no ny hampangana anazy natao hevitra hiampangana azy zany hoe mivavaka Dariusa ihany fa tsy mivavaka amin'Andriamanitra. Dia Daniela moa nivavaka foana izy tamin'i Jehovah Andriamanitra. Aleloia satria dia efa fanaony Daniela zany mivavaka tamin'Andriamanitra telo isan'andro. Dia hoe ny tena nakasikana hoe aza ovana ny fahazaranao fa dia efa mivavaka alohan'ny sakafo dia mivavaka foana na iza na amin'ny hotely na restaurant na ninona na toerana manahoana na toerana manahoana dia ilaina ny vavaka. Aleloia dia nahakasika izany sady nampianatra hoe aleo tsy miova amin'ny fahazarana fa rehefa zay ny fotoana hoe eto ianao fotoana mivavaka dia mivavaka intelo ianao mivavaka dia mivintelo tsy miova ny tombavaka tany Madagasikara no entina mivavaka daholo hatramin'ny zavatra kely fa rehefa eo ianao rehefa tia andafy dia efa milamindamina sasa dia tsy dia mila mivavaka intsony fa nefa mifanohatra amin'izany aza mila tazomina ny fahazarana. Aleloia dia tohizana mihitsy. Aleloia dia nahakasika iny dia ilay hoe mpanompon'Andriamanitra avo indrindra hoe ny Andriamanitra antsika zany tena Andriamanitra velona sady avo indrindra tsy ohatry ny Andriamanitra ny olona sasany fafafana kely ny sary vongana dia fafafana kely fa tsy mahavita manadio tenany dia efa fana milamba mivovoka fa ny antsika ny Andriamanitra antsika ary mahavonjy. Aleloia atsika aza vonjeny mahavonjy ny tenany izy indrindra moa atsika mbola vonjeny koa. Izay ny tena nakasika dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery any. Mankasitraka pastera. Aleloia amen. Ay moa zany nirany Zokiama tokoa le hoe akaiky mpamonjy fa tsy $100 fa nafamadihako so dia mavaka soratany Zokiama ihany aloha ny iranao akaiky mpamonjy sao dia misy manao réaction maromaro faraparany fa hiditra miniritsika rehefa avy eo hiditra miniritsika zao satria dia tapitra ny fizarana fahatsapana. Aleloia na le commentaire akto ary tsy hitako intsony mba ho asiako réaction.
ny fanasikony resiko zany zoko ary izao manaiky ho ato tsy miteny da reto antsika aridiry teo misaotra tamin'ny fandraisana anjara misaotra tsika tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny fizarana fahazavana fa mamy be Jesosy ane amaly fitianareo de mitombohitra sy fahasoavana hatrany no ianao antiry atsika ka orina antiry vavaky tsika sady vavaka ho an'ny firenena da iny tompo daholo tsika rehetra Isile ila keshena tukani Jehova upinunu chini yani bibi Aluku Jehova Aluku Jehova Isile ila keshena tukani Jehova upinunu chini yani bibi Aluku Jehova Aluku Jehova Kasih panjaka dari kandangnya tawa-tawa hidayah dari panjaka dari kandangnya tawa-tawa hidayah sini hanya bibi ayat saja pani puna aku jadi Jehova sini hanya bibi ayat saja pani puna aku jadi Jehova dari panjaka dari kandangnya tawa-tawa hidayah dari panjaka dari kandangnya tawa-tawa hidayah sini hanya bibi ayat saja pani puna aku jadi Jehova sini hanya bibi ayat saja pani puna aku jadi Jehova Rahalu satu ye na kampanta kamu darahnya Rahalu satu ye na kampanta kamu darahnya Dengan siapa uri kampanta Masih apa jadi saja Dengan siapa uri kampanta Masih apa jadi saja Rahalu satu ye dengan kampanta kamu darahnya Rahalu satu ye dengan kampanta kamu darahnya Dengan siapa uri kampanta Masih apa jadi saja Dengan siapa uri kampanta Masih apa jadi saja Aluku Jehova ye Silipatike Aluku Jehova ye Silipatike Ilai keshena tukani Jehova upinunu chini yani bibi Aluku Jehova Aluku Jehova Isile ilai keshena tukani Jehova upinunu chini yani bibi
Kaseri Panjaka, Seri Panjaka, Nai Kandale, Nawajaka Tijaka, Seri Panjaka, Seri Panjaka, Nai Kandale, Nawajaka Tijaka, Sindi Hani Bibi Raya Jaya, Wani Puna Pakutani Jehovah, Sindi Hani Bibi Raya Jaya, Wani Puna Pakutani Jehovah, Kaseri Panjaka, Seri Panjaka, Seri Panjaka, Nai Kandale, Nawajaka Tijaka, Seri Panjaka, Seri Panjaka, Nai Kandale, Nawajaka Tijaka, Sindi Hani Bibi Raya Jaya, Wani Puna Pakutani Jehovah, Sindi Hani Bibi Raya Jaya, Wani Puna Pakutani Jehovah. Halusa tuye, halusa tuye, halusa tuye, nakamanda, amunakandela, halusa tuye, nakamanda, amunakandela. Iwenga siya mauni nakamanda, wasina hamanda nila jadela. Iwenga siya mauni nakamanda, wasina hamanda nila jadela. Halusa tuye, halusa tuye, nakamanda, amunakandela, halusa tuye, nakamanda, amunakandela. Iwenga siya mauni nakamanda, wasina hamanda nila jadela. Iwenga siya mauni nakamanda, wasina hamanda nila jadela. Alumpun Jehovah, Alumpun Jehovah, yeah. Silibandike, Alumpun Jehovah, Alumpun Jehovah, yeah. Silibandike. Haleluya. Mbola tsy mitsahatra ny misaotra anao zay Jehovah Andriamanitra, soatra betsaka Jesosy tamin'ny fotoana androany, tamin'ny teny izay nitoriana teto, teny avy aminao fanahy masina, isaoranay anao ny tolotsaina rehetra sy ny famorina ho an'ireto olona reto tonga teto indray nandray izany hafatra izany. Misaotra indrindra Jesosy ny amin'ny fataterana ny fotoana. Misaotra satria tany am-boalohany dia tokony ho tapaka ny fandarana raha ny fahitana azy, nefa noho ny fiarovanao an'izany sy noho ny amin'ny sandronao mahety dia tsy tapaka ny fandarana. Tafita ny hafatra. Io zany teny zany mba tena hoe tsy ho very anjavona, fa io zany teny zany mba tena hoe aniry aty anatinay tsirairay avy amoa avy zato endry, ary hoentinay mandeha amin'ny fiainanay rehetra, fa dia tena tokony hijoro sy atoky an'Andriamanitra izay. Atoky anao zay Jesosy malala, dia io ary Jesosy ny teny mba ho hifafy amin'ny tanolona ka andriny ny teninao, ary dia tena hoe amoa avy zato eny rivotra manam-pahataperana. Dia raha laza saotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay ka mandrakizay, jereo zay rehetra tonga teto androany, nafohy fotoana nafohy torimaso, ianao ne Jesosy hamaly fity azy ireo dia io izy ireo Jesosy malala mba omeo azy izay irin'ny fony, fa misy zavatra izay mety hitadiavin'ireto olona ireto, ao ny mety tsy salama, ao ny miatrika olana isan-karazany. Eny Jesosy malala ianao ane hamaly fity azy ireo araka ny halehibehan'ny famindram-ponao sy ny fitiavanao. Misy saotra indrindra Jesosy malala. Haleluya, amen. Ampandrosiana mba fisika Kodanela amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Kodanela, anao ny fitenenana. Aleluya, mankasitraka indrindra pastera na amin'ny fitenenana mbola hiara-mivavaka antsika marana antsika ny fotoana. Ry Jehovah renay tsara indrindra mbola fahasiterany voninahitra izay
satria mbola totoa soamantsara ny fandaharana teto androany Jesosy malalo, mbola tsy tapaka ary mbola nombanay tokoa ianao Jesosy malalo. Saotra tamin'ny teny izay nentin'ny mpanomponao teto androany Jesosy izany teny izany dia tena nampahiranay tamin'ity androany ity Jesosy malalo. Jesosy malalo, tena Andriamanitra tompon'ny fahefana tokoa ianao Jesosy malalo, tompon'ny fahefana amin'izay rehetra ataonay sy mombanay Jesosy malalo. Taonao tahaka ny Daniela tokoa izay tsirairay avy reto Jesosy na dia be azy ny ampanenjika anay na maro azy ny fahavalonay Jesosy malalo, vanao hiady manokana ho an'ny tsirairay avy, avahanao manokana tsirairay avy Jesosy malalo, ary ataonao misy fovoany izay rehetra ataonay Jesosy malalo, tsy avelanao trapatra ny fahavalony tsirairay avy Jesosy malalo, ary tazoma aminao tsirairay avy ny ara-panahinay indrindra Jesosy na maro azy ny ady izay lalovanay, na eo azy ny namora na sarotra Jesosy aoka mba hijoro mandrakariva ny tsirairay avy, ary tsisy verin-dalana aminao Jesosy malalo, fa hijoro mandrakariva tazoma aminao ny ara-panahinay tsirairay avy Jesosy malalo. Mba olo mpanindrisy eo anatrehanao satria manana Andriamanitra ilay atokisana izay, manana Andriamanitra izay ngeza izay Jesosy malalo. Androany dia mivavaka manokana ho an'ny firenenanay Jesosy malalo, tsy miafina aminao ny firenenanay Jesosy malalo, mbola betsaka ny zavatra misafotafota amin'ny firenenanay io, maro ny mpanenjika koa ny firenenanay satria mbola betsaka mahantra Jesosy, mbola betsaka tsy mijoro noho ny alalan'ny zavatra maro isan-karazany eo amin'ny firenenanay io Jesosy. Mila anao izany firenenanay izany, mila ny fanampianao, mila ny fampijoroanao Jesosy, ary mila ny fitahinao Jesosy malalo, na dia maro azy ny fahavalon'ny firenenanay Jesosy, ao ny marary, ao ny olobe antro, ao ny manan-kilemba Jesosy, izany rehetrarehetra dia mila anao, ao koa ny manaonao fahatany tsy araka ny sitraponao Jesosy, dia hifonako hitanatrehanao Jesosy malalo, ao amin'ny firenenanao eo Jesosy, firenenanay dia ataonao miavaka tahaka ny firenena hafa Jesosy malalo, dia tahiriny tsirairay avy, ataonao tahaka ny Daniela tokoa Jesosy malalo, na dia fa teo ambavany lio izy Jesosy nivonjenao izy tamin'ny farany satria nanirahanao ny anjelinao tokoa dia hiaro amin'ny firenenanay, hiaro ny tsirairay avy any amin'ny firenenanay any Jesosy malalo. Satria indrindra Jesosy tahaka izany koa izay tsirairay avy izay tonga aty Jesosy malalo, ataonao miavaka ny tsirairay avy izay tonga teto, avahanao manokana tahaka ny Daniela Jesosy, na maro ny fahavalo, na maro ny mpanenjika Jesosy, fa nizan'izy izay mandalo ady Jesosy, tsy misy ambelanao na ray azy, tsy misy latsaka na ray azy Jesosy, hitahinao isandohan'olo isan-tokantrano izay tonga nanatrika anao ty Jesosy malalo, nanaraka ny toriteny ty androany Jesosy, tsy ho izy veran-jara na ray azy Jesosy, tahiny tokantrano tsirairay avy izay marary any sitranao Jesosy, raha kivikivy dia mimpahirezinao, raha mandalo ady aminao amahany ady ny tsirairay avy, raha anao malalitra ao amin'ny tsirairay avy, izay irin'ny tsirairay avy Jesosy dia tanteraha Jesosy malalo. Raha hisaraka etsy aoka ny fananao masiny tsy saraka aminay ty androany Jesosy, izany teny nentin'ny mpanomponao izany dia entinay mamakivaky ny herinandronay ty Jesosy, ary misaotra koa tamin'ny mpanomponao izay nitondra izany teny izany Jesosy, tahiny tokantrano izay nitondra izany teny izany Jesosy malalo. Misaotra indrindra tompo tsara indrindra. Halleluia, amen. Alleluia, mankasitraka ny anarana mba avy koa tany lata amin'natazay vavaka mamy be izay. Andriamanitra manaky mpasaona hoe maro fitenao dia mitomboitra sy fahasoavana hatrany, maniza foana amin'ny asan'ny tompo. Misaotra betsaka ihany koa amin'ny totendrana vavy $100, ary misaotra indrindra tamin'ny vavaka fanombohana ranabavy Aingo Liliana Rodriguez. Misaotra nareo rehetra ny zara fahatsapana, misaotra nareo rehetra ihany koa tonga niaraka taminay teto sy nanao commentaire nandray anjara. Mbola Jesosy maro fitiatsika tsirairay avy dia mitomboitra sy fahasoavana hatrany, maniza foana amin'ny asan'ny tompo. Raha mbola sitongany amin'ny roalanitra Jesosy ka tahiny tompo velona soamatsara tsika dia rapisantsika eo anety soamatsara amin'ny ora tahaka izao ihany. Lavalava ny fandarantsika androany fa mino fa samy nahita tombony tamin'izany daholo tsika. Rapisantsika moa Aki Radio Point, radio 104.5.com, Aki Radio Point, radio 104.5.com, fa hanao menozam-peo Aki Radio, misy sofensy Aki Radio telo, amin'ny 2:07 amin'ny folo maraina, amin'ny 2:07 amin'ny folo alina. Samy tahiny tompo daholo tsika rehetra. Amen.